Tandrefany araba ho an'ny isam-baravarana ny fandarana meteo ny arahanao amin'izao fotoan'izao. Saika ahitana orana na orana tandrifin-drahona ny ray-pahatelo avaratry Madagasikara ato anatin'ny 3 andro avy. Vinavinaina ihany koa ny sinazavana nazavy tamin'ny maraina amin'ny faritra sasany ety amin'ny avoatany. Andao ary hojerentsika amin'ny Siprieny ny mety toetry ny andro ho amin'ny Alarobia 4 ny volana Aprily 2024. Ho amin'ny maraina dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona na ety amin'ny faritra Analanjorofo aty. Ho malomaloka na andrahona ihany koa any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara tahak'izay koa ny ilany atsinanan'ny avoatany iray manontolo. Ny amin'ny ilany andrefan'ny avoatany dia izy ny zavona na ny zavotany vao maraina ary ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitsy tolakandro dia anora tandrifin-drahona mety arahakotroka any avaratry Madagasikara any, izany hoe any Sava sy Diana mahazo ny faritra Analanjorofo. Andrahona kosa ny amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany tahak'izay koa ny amin'ny faritra atsimo. Ho maimaina ny andro ny amin'ny faritra sisa izay tsy notonona teo. Mahakasika ny maripana indray dia miiba ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia 9 degré Celsius no maripana ambanidirana vakina karatsany ny amin'ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 430 degré Celsius ary ny amin'ny morontsiraka andrefan'iny dia mandrina amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré Celsius. Ny alakamisy 17 ny volana Aprily 2024 indray dia anorana amin'ny atoato indrindra ny amin'ny voamaraina any Analanjorofo sy atsinanana any. Andrahona ny ilany atsinanany avoatany faritra loatra mangoro mahazo ny vadivavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Anorana tandrifin-drahona kosa ny amin'ny ariva any Sava any mahazo ny Analanjorofo tahak'izay koa any amin'ny distrikany Sambrano sy ny manodidina azy. Mahakasika ny maripana ho amin'izay andron'ny alakamisy izay dia mbola misy fidinana hatrany amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mandrina ny 10 hatramin'ny 17 degré Celsius ny tontolo andro amin'ny izay alakamisy izay aty amin'ny faritry antitany amin'ny tendrony avaratry Madagasikara dia 13 hatramin'ny 430 degré Celsius ary aty amin'ny tendrony atsimo aty dia 9 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny zoma 19 ny volana Aprily 2024 indray dia andrivondrivotra ny andro ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara any tahak'izay koa ny aty amin'ny tendrony atsimo ary ny faritry ny avoatany iray manontolo. Ho amin'ny maraina dia anorana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Andrahona mety arahana erikerika kosa ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany sy aloatra mangoro. Fa ny any amin'ny fiafaran'ny tolakandro any dia izy ny orana tandrifin-drahona any Sambrano any tahak'izay koa aty Analanjorofo aty. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Tsy dia izy fihetsehany firy ny maripana vao vinavina ny zoma 17 ny volana Aprily. Ndeha hojerentsika ny Antsipriany ety amin'ny faritany-Antananarivo teo aloha 12 hatramin'ny 19 degré Celsius. Any amin'ny Avatanana mandrina ny 4 hatramin'ny 9 degré Celsius. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius eo ary ny amin'ny morontsiraka andrefan'ny Gasikara 9 hatramin'ny 30 degré Celsius. Mahakasika ny fahalotony rivotra eto Antananarivo indray dia nijanona ho atony amin'ny ankapobeny izany. Mandrina ny fetrany eo Mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray. Izany mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho atony amin'ny ankapobeny fahalotony rivotra eto Antananarivo. Dia indray no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity azo adinoina hatrany fa manana ny tambajotra serasera ny meteo Madagasikara eo ny Facebook dia ny foibe famantarana ny toetry ny andro, ny YouTube meteo Madagasikara, ny application mobile meteo Madagasikara officiel ary ny trankala www.meteomadagascar.mg. Mandra-piona tompoko.